manana mbola tsara antsika jiaby. Tawarin'ny fialatsaratra kely izay natao pasteur Manuel dia nisafidin-dresana libony izy tsy diana. Izany hoe aty Majunga indray zany afatra mezinezina be ny hoetiny. Tsy ampiandralanao ary aho. Ianao io mihitsy ary finaritra ary ankafizy toboka.
fahatelo iatezerany Efraima tamin'ny Jefta sy ny niadiny Jefta taminy ary nivory ny lehilahy amin'ny Efraima dia nandeha nianavaratra ka nanao tamin'ny Jefta hoe nahoana no nandeha niady tamin'ny taranaka-mona ianao ka tsy mba niantso anay hiresaka aminao hodoranay amin'ny afo ny tranonao sy anao. Fa hoy Jefta taminy, izao sy ny oloko efa nanana ady mafy tamin'ny taranaka-mona ary niantso anareo fa tsy mba namonjy ahy tamin'ny tanany ianareo. Hoy kosa izy sy boleta satria tsy nahay namonona izany marina izy dia nisabotra azy ireo ka namono azy teo amin'ny fitana ao amin'ny Jordana. Anafatesana roa arivo sy efatralina ny Efraimita tamin'izany andro zany dia nitsara ny Israely taona Jefta ary maty Jefta Gileadita ka nalevina tao amin'ny tanàna anankiray any Gileady. Ho toizantsika ten'Andriamanitra ao amin'ny filazantsara nosoratany Marka toko fahaenina ny andininy faefatra ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Ny amin'ny Herôda sy Jaona mpanao batisa. Anare zany Herôda mpanjaka fa efa nilaza ny anaran'i Jesosy. Fa efa nalaza ny anaran'i Jesosy. Dia hoy izy, Jaona mpanao batisa efa nitsangana tamin'ny maty zay. Ka izany no ananany hery anao ireo asa lehibe ireo. Fa ho sasany Elizy, fa ho sasany mpaminany izy dia toy ny anankiray amin'ny mpaminany. Ary efa nare zany Herôda dia hoy izy, Jaona zay ilay notapahatra ny lohany efa nitsangana izy. Fa Herôda ihany no naniraka sy samotra ny Jaona ka namatotra azy tao an-tranomaizina noho ny amin'ny Herodiasy vadin'ny Filipo ranany. Fa nanambady azy izy. Fa Jaona efa nilaza tamin'ny Herôda hoe diso ianao raha manambady ny vadiny rananao. Ary Herodiasy dia nanao otro-potany ka naniry afaty azy nefa tsy nahazo. Fa Herôda natahotra any Jaona satria fantany fa lehilahy marina sy masina izy ka dia niamo azy izy ary efa nandre azy izy dia verevitra be ihany ary miaino azy tamin'ny hafaliana izy. Ary efa tonga izy, ary efa tonga izay andro nitonona dia ilay nanaovan'i Herôda fanasana ho an'ny lehibe sy mpifeharivo ary n'olona tany Galilea tamin'ny andro fahatserovana ny nahateraka ka niditra ny zanakavaviny Herodiasy ary nandika nahafaly an'i Herôda izay niara-nipetraka nihinana teo aminy. Dia hoy ny mpanjaka tamin'ny zazavavy, angatao amiko izay tianao na inona na inona dia omeko anao. Ary ny anina taminy hoe izy na inona na inona angatahinao amiko dia omeko anao na dia hatramin'ny antsasaky ny fanjakako azy. Toizantsika indray ao amin'ny Hebreo toko fahafolo ny andiny faharoa amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Fahatsiarovany andro fahiny izay naretanareo ny ady mafy tamin'ny fahoriana rehefa nahazavaina izy. Indraindray raha natao fizanony amin'ny fanaratsiana sy ny fampahoriana ianareo. Ary indraindray koa raha tonga naman'izay azon'izany. Fa sady niara-niaritra tamin'izay nifantotra ianareo no nifaly raha norobaina ny fanananareo. Satria fantatrareo fa ianareo dia manana fananana tsara lavitra sady maritra. Utaina ny ten'Andriamanitra apasotsika rehetra izay nandrapase izay amoboka ten'Andriamanitra. Sejarah yang disebut dengan
Coba mata tayo. Sa yung fitahina sa panabinan ng mga na natatagal na yung kung ibigay ko mahasana kayo. Ito pwera na ibigay ko yung susunod. Kaya hindi matampo po sa kanya. Wala na kung kung naman ipapong ng ideya sa kalas. May fundahan na nalalaw. Kaya niya kagawin ako. Jadi saudara yo berarti lawan saya. Apa ini tu dan kita ini sepanjang bina jadi memang oleh. Ada kita nawe awak sisi jauh nak terkesi tu berfanak sendiri. Pokoknya urusan tu orang sesakannya sepanjang bina demonstrasi. Bila tu terang desnya saya. Udah waktu posisi mana ada tu terang yang termasuknya. Apa itu lebih pada dari sebagai yang berisau. Terina juho kami ini saya nyakar sesino petai pinguna manera tan untuk sesuatu yang tidak bisa nawa desa lara sesuatu kata saya haleluya Lula necessidade anunciar e papai e Rafagadis di Malang Roh kita saya terputus selalu karena atau semua ini sangat seperti ya dia bila baca ini kira apa penting mana kita le me mira tu membaca así
miaraka amin'ny Jesosy Kristy maty itu buku Apokalipsi. Itu Malagasy dari Boga Malagasy dari Meremus. Jika Boga dengan kita masna, lu nyanyi dari apa? Anwani Sabat. Kalau bulala lila, ini berfungsi roli. Kadang saya bukan masalah ini yang ada di Fartan, ada di tanah di sisi dalam saya. Amnelangan baju. Bahwa itu antara segala budaya, hewan, bukan dewasa, apa itu berlalu, soal nanti main di tempat itu, yang dapat budaya. Aviani ma micidu misi aviani marwai misi tena tapi tadi aviani kita aviani tapi tunggai nah pasir ketika sobat sekitar area nan Turkas nan Jak nan Samatan Nilul nan Pasteur si menurut na anak-anak kafiri amter kasi sa kafana nan amter kasi area de manera fortuita sekian sekian zan pak atani andant. Amen. Isora naman penutuan cara-cara iti eftano lebe atutia nanom dekorasyon sa nyan mafnata mitan food semang aveti amsikia manatia salam fotok zo manatia penroman yang fartani mien radio semaitan zo de tukatran watu pas mijery tele yan na mijery amin'ny internet zao no mahita hoe zao ny décoration takany masoandro miposaka zany avy telo ty ny manga sy fotsy ny ballon io izy io manga sy fotsy mahafinaritra be meo voninahitra ilay mpanjaka fa hita mitrasatsika ina dia abarako farany miomatsika eto Mahajanga itsika vaoaka Apokalipsy rehetra eto Mahajanga fa renareo amin'ny filazana amin'ny radio fa afaka fotoana foy andeha amin'ny televiziona anankiray eto Mahajanga ny fampianarana Apokalipsy. Favavenina mafy izy io dia anombokesaky ny zoma, sabotsy, lahady, latsinainy amin'ny valo sasany alina. Dia itsika eto Mahajanga koa zany iverina ny fandarana toroy fahazafenina amin'ny televiziona andehana tsika naovatsika fampianarana Apokalipsy. Fa izao io fampianarana Apokalipsy amin'ny televiziona io dia ampitaiko amintsika zay efa mihaino radio amin'izao izao fa io ndray zany efa ela anaty pasana fampianarana Apokalipsy teto Mahajanga efa ho 20 taona zao fa ity afaka ity ndray zany dia nandritry ny 20 taona izay zavaty dia natao an'ny olona rehetra ny afaka fa ity afaka ity satria fa mihamanakaiky ny farany ny tantara amin'izao zava-misy enantsika zao fa venona amin'ny vaninandro Apokaliptika tsika dia tena mitombo ny faratsiana ny tsy fandriampahalemana ny famonoan'ny olona ny fanafeny devony ny alatra ny fantrana tsy fampiana rehetra fa itsika Apokalipsy na tia na tsy estina tsy maintsy miaino an'io satria io ny zavatra afaka raisana loatra ka omby indrindra fa ny olona ny diako ny pasteur missionnaire l'évangéliste ni Dorcas, ni Samaritan, ni Scout, ni Koral, ni Teslamani, ni Daud, akan yang kisah saat para apakah isti turun Yesus berarti biar kami Kristi Apokalipsi
aseho fivavaka-piavatsika ao alimsiny mahirezatsika zay vaovao lehibe zay tsy maintsy renesitsika farany anao hoe zanatsika mandeha ny fanorenana ny fiangonantsika maneran-tany fohy be maneran-tany manana ny fohy be maneran-tany ny katolika ny témoin de Jéhovah ny adventiste ny pentecôtiste sisina any ny anglikana ny luteriana any ampitan-dranomasina any ny fohy be maneran-tany fa nitsika ny fohy be maneran-tany tsy any ampitan-dranomasina fa eto Madagasikara. Halleluja! Anak'iray mantsy iza ny mpanomana ara-bola sy mpamatsy volanareo amin'io misy mpamatsy vola misy oa iza mpamatsy vola M7000 fisany M7000 zany tsy takatry ny sain'ny olona tsy malala ny tantaran'ny fiangonana fito sy ny tombo-kase fito sy ny trompetra fito sy ny tombo-kase fito sy ny loha fito maso fito fanahy fito anjely fito kitana fito zay tsy mainy code secret zany tsy mainy code secret zany M7000 izany satria zany ny mpamatsy volana io dia misaotratsika fa efa hita ny adintsy andraikitratraitsika avy aty Majunga efa voaray amin'ny foibe ireo mpiatafika fitorivo avy aty Majunga dia mena voninahitry tompo Nyafatra hitantsika ato raha mijery ny makiteny perikopa atsika dia miresaka ny Jefta ny aty amin'ny mpitsara sy ny tantara ny aty amin'ny testamenta vaovao dia miresaka ny Herôdy sy ny tantara ary ny any amin'ny epistily ny Hebreo dia miresaka ny amin'ny hoe faharetana ka miorena tsara fa tsy manamana izay mihemitra isika. Ndao zay rehefa kelikely vetivety fa mety maro amintsika tsy manana perikopa mety maro amintsika ihany koa ny tsy mahalala ny tantaran'izany iza zany Jefta zany ary ahoana ny fomba fiainany zany dia tsara aloha mba ohatra rehefa tsika kely vetivety ny tantaran'ny Jefta dia rehefa avy eo tsika mitady Vespa moto Vespa tsara tompo faharoa ambin'ny folo vakitentsika hoe ny antezeran'ny Efraima tamin'ny Jefta sy ny adiny Jefta taminy izy moa zany ity Jefta ty nahatezitra ny Efraima ary ina natezitra ny Efraima taminy Efraima dia isan'ny firenena ao amin'ny Israely any izy ireo izany taranaky Israely ao tompo raiky ambin'ny folo miresaka ny tantaran'ity Jefta ty hoe ny tantaran'ny Jefta sy ny nandreseny ny Amonita ity Jefta tia dia lehilahy anankiray izay mahery izy io ary isan'ny zanaky ny vehivavy tsara tsara tompo raiky ambin'ny folo dia ny voalohany ka hatramin'ny faharoa no hatramin'ny fahatelo no vakitsika dia velabelarintsika izy ary Jefta Gileadita dia lehilahy mahery izy tsy zanaky ny vehivavy jany ary Gilead amiray niteraka azy Jefta zany ny mamany nanambady Gilead fa ity mamany Jefta ty ndray zany dia vehivavy jany azo atao hoe vehivavy tena zany fa i Gilead zany nanana vavy hafa koa dia niteraka atao zanany lahy rehetra rehefa lehibe eo zanany lahy rehetra dia milaza hoe ela zanaky ny vehivavy jany tsy miara-matombo aminay maynay na mandany amate zany izy zareo zany rairay fa samy hafa iny samy hafa be raiky nidiraky tsy tefa maty Jefta tsy tefa migirigina zareo rahalahy izy zany rairay ka zareo aleo zany izy fa tsy problème zany fa izy zay nefa dia lehilahy mahery sy matanjaka fa tsy nilahy tamin'ny rahalahy izy zany dia hiady amin'ny rahalahy raha sisy zany rehefa nadeha dia nisonana anaraka azy dia nendakiny izy nefa lehilahy matanjaka be nahazo ekipa izy zany ka rehefa raiky zany aty teo amin'ny firenen'ny Israely zany dia inona nataony zareo reto dia
taranaky Gilead ile mahbela spesialy taranaky Amonita dia niantsony Gilead niantsony Jefta ndraiky zareo hoe andao mba hiaraka aminay anao hiady ny Amonita reto fa tsy resinay dia Jefta zany dia katrenareo ihany no nandoka anahy ka ina zay mbo letsonareo anahy hoe hiaraka aminareo hiady aminareo fa maninareo raha mandeha miady aminy hoe marina zany mo sisy fa ohatrany tsy dia nety ny taloha fa alao miady dia andao fa raha ohatra anao manaiky mitariky anay hiady ny Amonita dia anao nataonay lohany amin'ny fireneny Gilead dita zay ny condition tena naiky Jefta hoe raha izao izy niady aminy ka resy za zany no ataonareo lohanareo za no ataonareo présidentareo za no ataonareo mpanjaka anareo eno izy izy reto olona reto Jehova ny vavolombelona zany Jefta Jehova nanao hoe raha tondreo tano fo mitarasy amona eo any Jehova zay mivoaka barabarany trano hitsena rehefa mivera somatsara avy mitarasy amona ary teko fanatsakorana izany dia naresy koa le zany ingaray rehefa naresy nalaka tanana tao ny vahoaka lasy ty mpanjeka naombotsika nalaka ny Jefta vera tanana naresy favatsy dia naomona dolo izy tananao tsika nami yanayona tonga dia naomba viady misy tena Pakai burung tenang dokter, bila ni dan tenang burung tu, ni jangan bapukan. Mereka nama dengan sisi doa dan jadi mangga susah. Jangan tangan itu dia, tak nilai ini. Jangan bapukan, tak boleh misi, boleh mana bap, tenang. Tenang nyurun itu pun cerita. Jadi dia pernah buat ni tenang burung atau burung mana? Wanjo. Ini anak itu nak kebulun mesti bersih dan bersih nol. Mana ini itu? Kalau ni sudah zaman buatan jodoh di tanah bulun itu terus. Nasi itu tanah bulun. Nasi tiada pada bola. Ni bab jadi kerana itu. Macam tanah. Jadi event ini no. Tidak tulis tanah bab. Nonton di sana Pak, nanti pengen tipu. Kau dan bakam ditato, rano bakam jauh pada jatuh yang kar sinalukun bapak no seti, jauh beberapa antara macam mana bapak no wanau, diukui sampai, Allah jauh waktu, asal ini naya dua atau bulan pada Kuakinya bulan itu manik Isau senang Nuisau bulan semana pada kun Yukusan lain Mandianai Tidak pada semua bulan isi Artinya dia rasa sebab senang Ikan tuman Dia bulan Nuni Isi bulan semana pada kun Ada kata bulan Jadi dia datang berais Beda hati Saya terorong Di notan semua Ada tonton, ada buat, isinya tu, ada bulan lain, ada orang Israel, jangan berjalan, di bagian sesuatu Israel, satu orang yang bersama bapak cerita dengan dia, di bagian satu. Si mana sudah dengan dengan bapak dengan lain, si mana nak, di dalam bapak semua dengan Wis sing ono bulu, metu semua dulu teatur. Papa mengatakan bulan lo mana itu berdekat Pak. Dan itu tidak ada tuyul dan di kuasa. Jadi itu bilang di papa ini dia ada solusi, yang penting itu dia ditahan.
fizinona dia mahary zanany vitatoara. Zay atara Jefta raha raisa positivy izy olo Jefta lehilahy matanjaka sasa-tena piaky zanakavehivavy janga roandro ratapo aminy fa nanambady vehivavy ray vehivavy zanga zany dia ratapo aminy tany panganatany dia misy lesy mahazo toana zany nasanandriamanitra sy ity taranaky Efraima to dia taranaky be kritika fotsiny. Andeha hiady zany Jefta amin'ny Amonita natsona zala atao zala mba hiara hiasa tsika anafika ny fahavalo tsisy namany izy nandeha niasa vita soa tsara ny asa avy ndray izy hamanina ny ady rehetra tany rehefa tsy natsona izy hiara hiasa aminao ha ananao natsona izy tsisy nanao rehefa avy eo nanao ny lilady amiko inanina tsy niantso anareo misy olona manao zany koa ny tantarana fivolana izy tsy manao inina rehefa misy asa atao kritika an'ireny matory sahala amin'ireny olona tsy manao fanatitra sady tsy manao famokarena reny izy reny tabataba tsy mazava mivita tany anao makainy adolo io vony io nefa izy tsy manao manindra mpahafatarina anay na izy nandiana ny vony na mahatao iny io natao iny ha ataotsika anao ny asa misy aty tsy manao izy rehefa natao ny olona ny asa vita manina tsy manatsona roa tena nanao an'io oravana io fa tsisy any detana anay donc eo ohatra vita somatsara zao ty le décoration atao figonana ty ka tsika zao nisy nalamo izy sisy andolo zao nanao an'io dia izy mafinaritra be amijely azy ana tika avele loatra zao mahita tsara mafinaritra be hitatsika mitele koa zay tsara be dia le olona tsy nanao reny kritika Macam pun yang tulisan. Menina pun lisan kita tu ikat video tadi. Jadi video tadi kita fungsi tadi paras mungkin mangi. Jangan karakter jangan kisah tam Efraim sin Jefta. Dari revarai cariat. Nyat desan. Nitara lagi Efraim, cintara lagi Jefta. Rakyat niat famul tena kombango mintsy le zany nefa dia samy firenenan'ny Israely ao panany tao dia niazaka zany Jefta hoe ireo taranaky Efraima reo zay mbola ty ampita nandeha ilefa iverina any ampitany andoso embeson'io Jordana any ampitana io embeson'io Jordana any ampitana io izao ny fararatsika aminazy satria fangaro tsy fantatrona izy any Efraimita izy any Jefta ty tsy fantatrona sahala antsika zao samy manao fotsy manga daholo manganataka koa fiangonana sasany tsy manakamo tsy mbo menatra tsy mbo manao fitafina manga tsy totsy ataontsika koa alainy tany dia zay nanao tsony hoe ty viapoka sa tsy apoka satria izy manao fotsy manga tsara nanao voaloha fotsy manga tobile nanao fotsy manga motos scooter nanao fotsy manga autocross fotsy manga daholo tsy hainao tsony manavaka hoe izy ny apoka izy sy apoka taxi be fotsy manga tsy hainao tsony dia zara koa tsy haino tsony nanavaka azy fa tena fomba fitenenana ny fanavana anazy ahoana nalalana hoe namatsika ty na Efraimita ty jadi komrat dia tadi, elok ya, Efraim, serang Efraim, tidak membagi serang Efraim itu di flu, dia kan mainin bos, rabu fakan doi Efraim itu di flu, rabu mata Efraim itu tuh Mesia, saat Efraim minta, jangan nalasan Efraim minta itu, elok ya bukan bisa coba sih, diulas kali lewat. Satu korupsi, hai apa kerosan, dan apa kerewatan ini? Yang nanti apa korupsi itu? Kamu nak kasih semangat khusus, terus juga apa
Shibuleta. Shibuleta. Avrete le shibuleta. Shibuleta. Comment? Shibuleta. Il mise les autres. Shib. Preparazione delle famiglie assieme. Shib. Vous dites si. Shibuleta. Come des quatre. Avrete le shibuleta. Tu dis shibuleta. Donc la les accents, si vous les accents. Vous devez y aller. Vous devez y Madagascar, l'autre. Il y a une cité, Manzaka, Vietnam. Amin Paradis. Israël. Vous devez aller. Simis. Simis. Ils ont donné Simis. Ta Simis. Ta Simis. Simis va. Ta Simis va. Simis. Ils vont chercher la santé. C'est ta Simis. Ils sont tournés. PS. Tournés. Simis. Fascinas. Yo sei, na yo tanda liko, eva fui usar, também para pegar. Se eu para pegar, mandar te para saber jogar. Te disse merava, manda saber jogar, dona não nas. Saber jogar. Então, pastor mano, saber jogar. Orang não nas. Saber não nas. Saber jogar.
Karena tahu fokus, kerja bodoh, bukan itu bodoh pero, pada belum, pada itu kan ini geser di Eropa, yang menofit, kamu salah menofit ini geser, yang beroman, kalau ini geser, macam menofit pun, saya tak tahu mereka ada dari itu tanah, di yang sekafu, di menofit, bukan itu saja, bisa kisah menifon, dan itu sekarang sebab dia lebih menopali dia suruh dia gara menopali dia mati karena akan difit juga fat dia rot dia terliti dia boleh batang lala nah itu di batang lala itu dia susah tak jodoh menopali jadi mau berfadi di sini dia beres itu jadi dia udah dewali sekretnya wah ada tahu ni, tu je baca dia udah sembilan, mana? Hal yang politik apa yang boleh itu? Di kita luas punya mungkin teori saya, dia pada dia di, nah apa yang kita sama pakai sana tidak baca dia udah, lalu nanti ada kita yang mas. Ino sih sudah jauh. Tiku, ramu menawa payana. Itu tu hian luan cona pada batis. Niir pada orang lelang sembilan pada yang itu. Luan cona tu, batis luan aku. Luan aku suka luan. Nawa, batis luan cona. Nyata saya mesti. Yang lain di dalam pacaka, kalepan nunfianyan. Sinulah saya pada kanina na teo, di sana tayo. Si sana ta, nunfianyan sinulah saya pada kanina na ito. Mito benin jeftar, ni fat jeftar ni lulo to kasi jenas lulo to su. Tikunya nyana kasi ang katalo yung rapid di sana dito menas na sa pacakan. Inunda susuran di bawah dia betul betul di sejarah kami orang biasa. Abetan di uji luar zona tapon mama nana kau sih si baca kau sih mana tahu tu fiaran yang ada di sana bah si terjual ngatan di sana bah ki reza jawab ki lebih ngatan si satu pun mau ngatan buat nak dia mau ngatan nak ini sih janu akan start dari dia itu zero ngatan di sana pada saat si terjual ngatan rasi nak ada beri inner mama ina wagata luar jodoh kono batis cak na tacun kiro dia menang baik jodoh dia puja dia si mana ini ane puja arah baik pazak jodoh kapanan lolo pada ni sih kapanan lolo dan puja jodoh cak pakai musuh kapanan lolo dan tolak pelangi seperti dan luar tulen seperti Fulum baba beda jodoh be fulum baba be, fulum sarap be, mereka sulai tu tapnya, fulum baba kena nyuruh dia beli tenan demantu, tak pakai tenda ni, beda kau beli, rak kuri nak beli lepla, lepla tu mesin ni dua ni, pakai nak dia, tenan juga mereka jodoh beda namun saat ni dan menentukan sahaja kis bakal mereka menyuruh nak pun tutul, nak tahu dan nak intensyon, nyuruh john ni kita diulun lepelai, in pada yang itu, diri mama ni sana kita berhenti. Jadi pada ini nanti cuma tahu ni macam tak kira. Ini pun tak ada desnas tuan apa. Bicara anak kerekuat, tak sentin sini. Beri pasal macam tin atau cuma terang. Bicara anak keraya, para anak kerekat kita sana nasanya satu sini. Ini para anak kereta itu sih general, nana patas. What? Nana patas rasa, nana rumah mati. Di tangan di tarana kampung itu di mama mati jatuh. Yang narut si mama di tangan di tarana kampung itu di si mama mati jatuh.
ianareo fakosoa dia mahatana an'izay tokoa reo tarana kareo tsy misy mifakosoa satria ny tarana faromadimy nalana va ianareo tsy misoro dovay tsy misoro taoko dia tazoniny tokoa zay fa ny zanak'Israely jiosy jodaisme jodo ny hebraika sy ny namatsisy miteny Jehovah manao hoe zao ataovinareo mialamy lararatsynareo fo maraina naneraka ny mpaminany naneraka ny pastera ny olona ny diakona mitongo teny mialamy lararatsynareo irahana daholo zao atao magana fahamarinana tiny fitafiarovana itiny tokony ataonareo matokea fanaty matokea fampolokarena zanytsika tsy miraraha zany zanak'Israely dia hoy Jehovah ireo olona reo a olona hafa firenena mahatana ny afatry ny razana tsy mivakoka mihitsy ny afatra nomeny razana fa ity firenena ty ozy izy omena ny afatra omena ny teny omena ny baiko tokony ho atao milaza fa manompo a tsy mitanana ny teny hoy Jehovah tsy mba mahay makalesy nyreo ary ny razany afatry ny razany azy tena voataniny fa ny zanak'Andriamanitra ny afaky nomen'Andriamanitra ilana hevitra ilana discussion voanapa-kely belo mafiaka dia tsy mitana ny afaky nomeny Jehovah nefa reto ny razany ny afaky razany azy voataniny fa ny zanak'Israely Jehovah tsy razana no tokoiny sy arahany tsy fanaraka ny teny ina nataony Jehovah amin'ireo firenenareo andiny fito amby folo Jeremia toko fadimy-telopolo dimy fito amby folo koa izao lazainy Jehovah Andriamanitra ny mary Andriamanitra ny Israely izao lazainy Jehovah Andriamanitra nino izy ny mary tam'zany dia mateny tsy misy tsy ho Andriamanitra ny Israely ihany za koa mbola ho Andriamanitra ny apokalypsy hitany pasteur mo eo raha tsy faly am'zany anao zany teny ataoko maro Tano ko, yung tano tubig ganto, kaya pamako ito. Ano di mas dilinis ni di mas pasti ang ulo ko na limanto. Tela sa kaka, lepiro ko sa ko. Well, limanto mitili si Kermits. Kamanin na tunggit mazinga, ande ni papinaran ng television, ande kompradore Fabio, itunga sa niya sa. Afer ng lefty avanin na sige san. Voluani. Amen. Fa io fitiavana voalohany io raha verina amin'io tsika za lazaiko anareo na nisy atokantranotsika ary va daholo i problème rehetra na problème amin'ny asa io na problème amin'ny ara-bola io na problème amin'ny tokantrano tsy milamina io na problème amin'ny fiainam-panahinao io na problème amin'ny fiangonana io miva io na amin'ny zanakao ary raha vao manapa-kevitra io hiverina amin'ny fitiavana voalohany fa ozy Jehovah hoe ny teniko tsy miverina amiko raha tsy nateraka zay nanino izy izy zay nampandehanana azy ary zay na mahatonga ny vaky tena atao amin'ny Hebreo milaza amin'ilay toetratsika niala tamin'ny fitiavana voalohany io tsy nandaja Jehovah fa nanoro hevitra hoe miverena amin'ilay fitiavana voalohany izao ny ilazany azy amin'ny Hebreo toko fahafolo tsika miverina amin'ny Hebreo toko fahafolo indraindray andiny telo amby telopolo indraindray raha natao fizaha noho ny fahanaratsiana sy ny fampahoriana ianareo ary indraindray koa raha tonga naman'izay azon'izany io zany le problème mahazo antsika fahanaratsiana fampahoriana tonga amintsika ary tratrany zavatra takitakany ny ankamaroany fa sady miatra tamin'izay nifatotra ianareo no mifaly raha nolobaina ny fanananareo satria fantatrareo fa ianareo dia manana fananana tsara lava sady maro nolobaina ny fananana atsika na inona tsy nataontsika ny tanysika lasa ny fianakaviana sy ny namana sy ny sisa lasa ny olona ny motonao ny fiarakidinao ny tranonao ny volanao fandombana sy ny sisa dia zao ny teneny afatra ny soratra masinatsika dia tena mitelopolo ko aza manary ny fahasahianareo dia efa misy valiny lehibe aza manary ny mozy izy ny fahasahintsika ino hoe fahasahintsika io
Ertsika vedeo managatsy efa nivelively dalana tany efa tsy natokotsono tany fanatra na tany faforokarena tsy natokotsono tokantrano ao amin'ny asan'Andriamanitra efa mivababoragora daholo izy aza manaritoky amin'ny fahasahina zay efa nanananao voalohany io fa Andriamanitra tsy andasa atsika nanamety fa nandeha handrena atsika no zay nialantsika tamin'ny fitiavana voalohany zay fa aza manary zany na eo aza ny fanendrena sy ny fanaratsiana tandremo ny manary ny fahasahina zay misy valiny lehibe ny neran-tepoly fa tokony hanana faharetana ianareo bazonareo zay lazay nitetika sana rehefa vitanareo ny sikapon'Andriamanitra tokony aran'ino izy fa faharetana na dia mafy ary ny fizatoreka mafy ary ny fitsapahanareo taddio fa am'fahoriana be idirana fanjakan'Andriamanitra fa tsy am'tiadanana be mareta amin'io izy dia toizany izy amin'ny teny fahabaram-telopolo ny oroko marina dia ho velony finono fa raha miemitra izy dia tsy sitraky ny fanahy fa isika tsy manaman'izay mento any fahaverezana fa naman'izay meno amin'ny famonjena ny fanahy amen raha miemitra itsika zany izy dia tsy sitraky ny fanahiny izy fanahiny Jehova za rangahy iala fa tsy zaka fotsono zany manafotona zany za ndeha tsy vavaka intsony aho na ifela fiangonana ary ho Andriamanitra zoma na iala n'ity lalana ity ny lalana nitsonanao ity ny lalana nahitanao ny fahazavana ity ny lalana hitanao ny fahamarina ity ny lalana nitahin'Andriamanitra anao ity ny tombany anao ty lalana zay hoe ia tadio fa Jehova tsy miala amin'io ary mampalelo tokoa tonga baiboly lava hoe tsika sy mba namantsy memo tsika ny fanahiny ty olona dia zao tsy Jehova no mampiherita tsika tsy Jehova no manala tsika tsy Jehova no mandingana tsika fa ny mampiala ny olona rehefa nitanina eny nampialanao nanafotoana anah nataony ranabavy itsika nanafotoana anah nataony nitsiralahy itsika nanafotoana anah nataony nitsirabavy itsika nanafotoana anah nataony olona nanafotoana anah nataony paster anah tsany keritrerio mitsy nataony ninona tao tsy vavaka tsony e na inona frapy ataonao na inona fanamboaranao mara saraka tsy vavaka tsony e ay daty efa ita fa mivoana io efa tsisy tsony io fa mandeha amin'ny lalana tsisy io tsy vavaka tsony fa tadidio tsara ny baiboly fa ny olona ny voana ny olona nanao zavatra ratsy tamin'ny lalana zay nantsoan'Andriamanitra azy ny olona niemitra sy nivelon-dala reny naringany Jehova fa ny fiangonan'Andriamanitra na ndroso foana na ndeha foana na ndeha foana ary velan'ny Jehova koa ary ny devoly Satana sy ny Beelzebouba sy Lucifera sy ireo tromba reo mampahory an'ireny olona nivelon-dalana sy memitra ireny fa ny olona miroso zay mandeha dia jereo ny tantaran'ny fiangonana fa zany izy avy any Egypte ho any amin'ny tany Kanana nanao nadalana ny zanaka Israely dia ringana ao ny laza efa tsisy tsony Mosesy sy ny nambatsitsy fa nandeha indiny fa zay ringana tena dalana dia ringana ka ianao misy safidy ho ringana eny an-dalana nefa mba fa tonga tamin'ny lalana ihany noho ny nataony olona anankiray satria nakilinao tamin'iny ny famonjenanao sy ny fiainam-pananao zaraka tianao miatso fa manafotoina anah tafotoina zany dia afina ny Dorcas dia tsy anao décoration hoe satria misy olona nafotoina anazy teo naniny ny olona miasa amin'izay memen'olona izy tsy manao niny navenao hoe aza manarana fahasahinao fa misy valiny lehibe tika zany ta olona mbola manana fanamsokatra tsara ianao tsy hoe nanao fotoana anahy no lana dia za tsy tokoteny androany na miady zay mivady dia za tsy tokoteny rapitsy na hoe sainao mivolako dia tsy naverinao mivolako dia tsy anao fanatitra tsy anao faforokareny fa nivolako ary lananao fotsiny ihany fa gary olona reo no Andriamanitra ivavahanao gary olona nafotoinareo no akanesanao any am-piangonana fa gary olona hitanao fa tsy miorona sady tsy mivava efa miverin-dalana ireo moa n'Andriamanitra mamonjy anao dia tonga amin'ny obolana hoe nadalan'ny olona ny mahasimba ny aleny dia amin'Andriamanitra ny sosona ny fo izy no be adalana tsisy zany dia mangatsika dia verina verin-dalana tatra ny loza any an'izay ty paky devoly ataony mamay any devoly efa mipaso izy dia miverin-dalana aminareo kely zany tanay zay azonay
tsy mifidy izy na zanaka paster na zanaka olona na zanaka missionnaire na évangéliste na paster na missionnaire na olona tsotra zay efa miorona ka miverin-dalana leo izy izy ataka zay natao baiboly tandrefa tsy sitaka mifanako izy Jehova ny miempo fa tsika tsy manama zay maniny miempo fa zao raha natanany teny Jefta natanany teny Herode mpanjaka i Jehova koa mbola hitazona ny teniny ny amin'ny teny fikasana zay nomena atsika zay manatsofina aoka izy miembera zay fanahy amin'ny fiangonana mbeo voninahitra mafy teny zay raha tikin'Andriamanitra amin'izay mafy manao hoe sangarantsika ivavaka sotran'Andriamanitra amin'izany afatra izany ngeza be ty afatra androany sabata miainga vety mazengay mandeha mipita era-tany miraisa saina miraisa fo miraisa hevitra raha fitiavana ny fiangonan'Andriamanitra kely sisa ny fotoana efa velona mivanin'andro apokalyptika mihitsy tsika izao zay mahatonga ny afaka apokalypsy verina amin'izay ny fotoana ty fa tsy fantatrao sy trangana pitso raha fakapitso dia samy manavitra ny tena ivavaka isika Jehova-Andriamanitra ray eo natana teny nitaranaky ny Jefta nitazona ny teny ny Jefta tak zany koa Herode rehefa nivoady efa ninina tamasiny olona taranaky rekabita koa natazona ny afatra teny razana fa izay voakan'Andriamanitra kosa tompo hoe ahoana fenao koa fa nilaza fa tsy verinao koa miteriko tsy mamiterika zay nampandehanao azy ampanatry tena Jehova-Andriamanitra ny fotonany ao anatrehanao fa ny teny anao hoe tsarovy ny andro fahiny fony mbola ny toeranareo tao fitiavanay tsy fahazakanay zay mpanao ratsy ny fikelezanay ay ny fahampona nataonay fa nikehitriny zay tao niala tamin'ilay fitiavana vola maro tokoa zanako Andriamanitra raha io niala tamin'izany fitiavana voalohany izany nefa miatrika anay miasa lehibe miadity lehibe satria raha tafita ny Jordany izay mafy miady atrehanay ka raha metry izay hoenao Jehova dia tsy sitraky ny fananay fa na izany ary Jehova-Andriamanitra raha io dia tsy avy ianao hikapoka anay tsy avy ianao handatsy anay tsy avy ianao hanameloka anay na dia nangatsitsika izay na dia tsy nifankaty izay na dia nifankahaly izay na dia tsy natoky teo anatrehanao izay fa mbola miteny any ianao Jehova manao revitra hoe manao revitra nareo ankehitriny mibeba ka miverena amin'ilay fitiavana voalohany fa raha tsy zany dia midina fanaovanjironao aka omeko ny hafa izany tompo tsy mene ny hafa intsony fanaovanjiro zay efa nomenao anay tazominay zany tompo ka boreny zany alalan'ny fananao azy mba mbola miverina aminay zany fahazavanay zany dia tahirao ny fiangonana eto Mahajanga nisa nany rehetra nisa vatan'olona nisa tokantrano ka raha miandro zay dia menona ny antany zany maneno zay dia mamaleno ny antany zany ataka zany fiangonana rehetra manerana ny timonosina ity zay mendro afatra zao aza tempatandranomasina anarany Jesosy maty levy manjaka nakara sotomasina mandatana izany hoazy tetsy Halleluja amen ny fiangonana eto Mahajanga aloha zany raha fahitako anazy tsy azo lazaina hoe niemotra mandroso ny fiangonana eto Mahajanga fa mandroso milamina fa tsy tena miazakazaka be fa ikady androtsona zaingana dia niezaka ataon'ny fiangonana ihany sy ny fihetsiketsehana sy ny programma ataon'ny fiangonana amin'ny asa zay atao rehetrarehetra ka tokony averina mihitsy ilay izy satria maika ny afatra ary misy afatra manokana ho an'ny fiangonana apokalypsy satria mbola maro ny zavatra miafina tsy nivoaka tamin'ny boky ny apokalypsy io fa mbola ny apahany ihany reny nivoaka reny dia afatra manokana izy io natao an'ny mpivavaka apokalypsy zany fa roapolo taona ny resahana azy dia ho an'ny tsy mpivavaka apokalypsy ngamba mety tsy dia mety tsony mihaino azy satria tsy natokanao anjareo tsony ilay zava-miafinao fa
nataon'ny apokalypsy manokana rery ihany. Ny afatra ampon'ny Majunga sy ny mpivavaka rehetrarehetra dia mitadavan'Andriamanitra fa zay mitady no ahita, zay mangataka no mena, zay mandondona no voaina. Voalohany indrindra aloha dia misaotra an'Andriamanitra lehibe mbola namezan'ny tombonandro nafahana koa ny ona tamin'ny ray aman-dreny pasteur Mayol androany teto amin'ny Maison de la Culture. Atao hoe fiaonana nafinaritra satria elaela tokoa ny tsinoana tamin'ny ray aman-dreny pasteur Mayol androany izy vao tonga teto. Afatra lehibe ny nentiny. Dia indrindra ho an'ny Majanga manokana dia hitako hoe tena nisy lesona ngeza be izay nentin'ny ray aman-dreny pasteur Mayol. Izay namerina indray ny fiangonana zany ao anatin'ny fitiavana voalohany. Namerina indray ny fiangonana zany amin'ireo zavatra rehetrarehetra izay atao hoe somary mety efa adinodino angambany. Atao ao momba ny atao hoe fanomponan'Andriamanitra zany dia hitako zany fa tena hoe tena ao tsara le afatra nentin'ny ray aman-dreny androany zany. Paroasy Ambonio moa raha ny tena marina eo amin'ny 430 km miala amin'ny Majanga eo. Teo eo mbola tsy ampy taona zay ny tena nanokanana anazy io paroasy. Misy fiangonana anankiroa zany zay aloha zao no ao dia Marimiandra sy Ambonio dia tenako zany ny président amin'ny paroasy eo. Raha fiainam-panahin'ny mpino sy ny hafanana hozy ianao dia azoko lazaina zany fa dia tena miorina aloha ny mpino any amin'ny paroasy Ambonio mafana tsy miova zany ny température na dia atao aza hoe nandalondalo kely resaka fisedrana tsika apokalypsy tao ao dia ataoko hoe tsy nampiovanay zany zavatra rehetrarehetra zany fa araka ny voalazan'ny ray aman-dreny pasteur Mayol moa dia hoe ny tenin'Andriamanitra no nandresy lahatra anao ny tenin'Andriamanitra no nitarika anao tamin'ity lalana ity dia zay zany miorina amin'izay tenin'Andriamanitra zay ihany tsy miova amin'ny fiangonana ary mafana hatramin'izao zany. Porofony zany zao fahatongavanay eto zao dia ho antsika mpino sy fiangonana rehetrarehetra apokalypsy zany dia hoe tsika rehetrarehetra dia atao hoe nifidiana sy natsoan'Andriamanitra tamin'ity lalana ity. Zavatra tsy kisendrasendra zany faraka ny tenin'Andriamanitra hoe izy ny mahalala ny olona ny fidiny. Tsy tsika ny fidy azy fa izy ny fidy atsika. Ka tiako tenenina dia hoe aoka mba ioronytsika amin'ity lalana ity, aoka mba ho tenin'Andriamanitra fa tsy sanatria hoe ny tsaotsaon'ny olona na ny fanaratsiratsian'ny olona ny fiangonana na ohatran'izany ny ampihemitra antsika amin'ity lalana ity fa dia aoka ilay tenin'Andriamanitra izay nanavotana antsika tao an-davaka, ilay tenin'Andriamanitra izay fahamarinana namonjenantsika zany ny orenantsika fa raha io tenin'Andriamanitra io ny orenantsika tsy miala amin'ity lalana ity tsika ary tsy miala amin'Andriamanitra mandrakizay tsika. Dia mampahery ny fiangonana rehetrarehetra zany zaho mba ho tonga soamantsara ihany koa any amin'ny 20 taona eny Antananarivo eny Antsonjombe dia eny tsika rehetrarehetra miona voninahitra ho an'Andriamanitra rery. Izy ianao manondroa? Izy ianao manondroa izy? Anao ino? Anao ino? Le mandoli. Mandoli aingana ny resaka. Mandoli aingana. Mandidy anao zay teny aingana. Aingana, mandidy anao zay teny. Izy anao iza? Iza anao iza? Satana. Iza anao iza? Satana za. Iza? Satana. Satana? Satana? Anao ino? Ino andiny Satana amin'ity olona ty anao ino? Amotika. Amotika? Fa manino izy mipotehana? Fa manino izy mipotehana ao Fa manino izy mipotehana? Fa nanino io zaza io mipotehana? Tiro. Tiro dia mipotehana zany fitiavana zany fitiavana Satana zany? Zany ve fitiavana Satana zany potehana le olona? Mandidy anao zay Tikoa izy. Mandidy anao zay petraka Tikoa izy. Mandidy anao zay petraka. Petrahanao tsika iresaka. Petraka anao. Aiana? Iza naniraka ny Satana dia amin'ity zaza ty izy? Iza naniraka ny Satana dia amin'io iza?
Iza naniraka satana andeha amin'io iza? Ha? Ha? Iza naniraka satana andeha amin'io iza? Ha? Rehefa tsy tena anao dia toronay amin'ny afo Kristy anao. Rehefa tsy tena anao dia aleonao maio. Aleonao maio rehefa tsy tena. Iza naniraka satana andeha amin'io ankizy io iza? Tsisy naniraka? Iza naniraka iza? Iza naniraka? Iza naniraka nareo iza? Iza nianara satana. Iza naniraka nareo tao iza? Iza napiditra nareo tao iza? Ha? Ianara. Iza napiditra nareo tao iza? Ha? Teny malaky anao. Iza napiditra nareo tao iza? Iza napiditra nareo tao iza? Ha? Taiza nigira nareo tao taiza? Ha? Taiza nigira nareo tao ah? Videntana? Iza nitsiriritra tao iza? Ha? Anao zany mipetrapetraka tamin'ny lalana tany be hitanao izy. Ha? Tany Petite Place. Anao miala fa manamerika mekosiny tono. Miala anao. Mandeha satana zay andeha aingana. Da mandeha. Lasa. Lasa. Tandremo anao miverina amin'io ah. Enao tsy mahazo miverina amin'io anao. Lasa malaky. Raha vao miverina torana ianao. Torana ianao androany aingana. Tsy manana fahefana amin'io anao ah. Lasa. Zay vavaka mila meridenao eto. Malaky. Iza nareo? Lova i. Lova. 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 Resta tanao. Resta tanao. Petra. Petra tsy moramora. Nofy io? No, mbola tsisy io. Aza fa mitapitaka. Mandidy anao zay hiala eto aingana. Oeti ny aretinao rehetrarehetra. Oeti ny aretinao rehetrarehetra mandehana. Aingana. Tsy veriverina amin'io tsiny ianao manomboka androany. Alefa atao felanao aingana. Alefa. Ora va amin'ny afo Kristy ianao. Aingana alefa. Aingana mandehana aingana. Alefa, alefa felanao aingana. Alefa. Mandehana. Sady tsy mila veriverina amin'io ankizy io tsony. Vaza anao anao komana sary miala boky io. Olona mandalo voafiry andro aty dia fa tadiavinao samborona. Nofio. Poazara nofio. Nofio. Iza io olona miatrika. Ya ny anarako zany Zokiandry avy any Marovoay sefin'ny tanora ao Marovoay. Tsara mihitsy zany le toriteny raha ohatra ndray zany dia hita mihitsy fampiorenana ao anatin'ny tena ady mafy zany fiangonana amin'izao. Indrindrandrindra ny adi-piainana dia fampahirizana ngezabe reny. Dia ilaina mihitsy reny makasitraka indrindra amin'ny zavatra ohatran'ireny. Ya ny raha jerena zany aloha ny mpianao Marovoay dia hita ihany koa fa mahakaka zay le hoe fiazakazaky ny asa fitoriana zay satria manao ezaka tahaka an'izay ihany koa zany mitombo ny fiangonana miazakazaka ihany koa ny avaty arina ny ao aloko nefa tsy manaiky tratra satria mifanenjika tahaka an'izay mifanenjika ho amin'ny tsara zany dia be dia be le asa mitombo zany ao anatin'izay ary ezahana koa mba tahaka an'izay daholo zay rehetrarehetra manaraka an'ity honatsary ty. Tiako ampitaina zany dia tahaka an'izao hoe ny fiainana zany tsy maintsy miazakazaka foana io ary tsy maintsy isy farany ao aoriana ka manentana antsika zany zay manaraka an'izao indrindrandrindra ao anatin'ny tanora satria tanora ny tena be dia be ny sakana manelingelina antsika tanora na amin'izao fotoana zao be dia be zany fakam-panahy fa manatona an'Andriamanitra fa amin'Andriamanitra koa misy fifaliana ary mety tsara mandrakariva koa ao amin'Andriamanitra tahaka zay koa nefa ny lehibe tsy adino ny ankizy satria ny fiainana dia tsy maintsy misy ny olana kanefa fa miaraka amin'Andriamanitra tsy maintsy misy ihany koa ny vahaolana makasitraka tompoko.